amin'ny fifalian'ny tompo ilay tiantsika ary tiantsika hatramin'ny farany no iarabanantsika rehetra mahatratra indray ty andro ity ary afaka manatrika izao fanompompivavahana izao na eto amin'ny vieux temple na any amin'ny isa-tokantrano. Ampitombona amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amin'ity alahady ity dia misy ny fanehoantsika ny firaisam-po amin'ireo havantsika namoy havana ary indrindraindrindra fanehoantsika ny fehi-pihavanana amin'izy ireo. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ataontsika ny hira faraka amin'ny 20, andininy 1 sy 13. Derao Andrea manetra reva zantany efatra vaezeno mamendrafo ka mety manomeny zo naneraka mbola atoizantsika ny fiderana amin'ny fiaraha-mamaky ny Salamo 2:9 andininy 1 ka hatramin'ny 9. Salamo 2:9. Tsara ny ideran'i Jehova sy ankalaza ny anaranao ry avondrindro ary anambarany famindramponao no ny maraina sy ny fahamarinanao no ny alina amin'ny valitofolo sy amin'ny fiondrokana. Fampifalianao amin'ny nataonao Jehova, ny asan'ny tananao ny obiko. Jehova, akory ny alehibe ny asanao, lalina indrindra ny fisainanao, ny ketrona tsy mahafantatro izany ary ny adala koa tsy mba mahalala. Raha mitsiry tahaka ny ahatra ny ratsy fanahy ary mamono ny mpanao ratsy rehetra, dia izany ny fandringanana azy mandrakizay. Nefa ianao Jehova, ira 5:1 sy 4.
mampiombona ny fonay, ny vavanay, ny fanahinay, midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao zay. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, fa mendrika izany ianao, ilay Andriamanitra hafa loatra, tsy azo ampitahinana amin'iza na amin'iza, ary tsy takatry ny saina amin'ny fahalebiazany sy ny asany. Andriamanitra fitiavana ianao, zany no namonjenao anay, ary zany mbola hitantananao ny fiainana isan'andro eto amin'izao tontolo izao tany fandalovana ity. Ary Andriamanitra tsara ianao, manana hevitra tsara heverana anay, ka manokatra ny lanitra fonenanao mba ho tranonay mandrakizay. Amin'ity alahady maraina ity Tompo, dia tsapanay ny alehibe ny fitiavanao, zay hitaomanao anay sy hitarihanao anay ahatakatra ny tsy ambaratelo ny lalanao, ary hitantananao anay ho amin'ny fitoerana tsara mba hiorenanay, hitombonay, ary ahatanterahan'ny finoana aty anatinay, noho izay nitoetra ao amin'ny Jesosy Kristy, ary Jesosy Kristy ato anatinay. Tompo, ataovy mendrika ny fitokisanao izay, ataovy mendrika ny fanirahanao izay, ka ho vavolombelona matoky eto anivon'izao tontolo izao, hitory sy hanambara fa lehibe ianao, tsara ianao, ary Andriamanitra marina sady mandrakizay. Ko manatrehanay ary mampiorenanay amin'ny fahamarinan'ny teninao, ahatonga anay ho tena zanaka malala, mendrika ny voninahitra ao, ary miara-mandova ny zavatra rehetra amin'ny Kristy. Amen. Petraka isika. Ry havana malala, ianoy ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra indray amintsika amin'ity alahady maraina ity. Hoy ny Tompo, izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako. Raha misy tahanaraka aoka izy andany tenany, dia hitondra ny azo fijaliana isan'andro ka anaraka azy. Manoloana izany sitrapon'Andriamanitra zany, andeha andiny tena isika, anokatra ny fontsika ho dinian'ny Tompo, ary hiaiky ny fahotantsika sy angataka famelan-keloka. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao zahay, fa teo miezaka nataonay hitadiavana ny lalan'ny fahasambarana mandrakizay, ny lalan'ny fiainana, ny lalan'ny fiadanana tanteraka, dia ianao mihitsy ny tonga mamangy anay, ianao ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana, manoro sy manondro izay tokony alehanay sy ataonay, mampahafantatra anay ary mianay fiainana be dehibe sady fiainana mandrakizay ao amin'ny Jesosy Kristy. Indrisy anefa Tompo, fa matetika dia tsy izoranay izany lalana izany, tsy azoninay izany fahamarinana izany, ary tsy velomanay izany fiainana be dehibe omenao izany, fa variana mitady eo amin'izao tontolo izao, ilay efa tsy tanteraka hatr'izay, ka nahatonga anao aniraka ny zanakao mba handray anay ho amin'ny tena fahamarinana. Tompo, mamindrafo aminay, ny amin'ny tsy fahaizanay nandray ny teninao, ary tsy namelanay ny teninao, andinidinika anay sy anamboatra ary anefenay. Mamelany elokay, ny tsy namelanay ny teninao hitombo aty anatinay, ary ampitombo anay amin'ny mahazanak'Andriamanitra, ka hahatonga anay ho vavolombelona matoky. Mamelanay ny amin'ny tsy namoazanay tamin'ny alalan'ny teninao, ka manjary ny tenanay sy ny teninay ny torianay,
eo amin'ny fiainana isan'andro fa tsy ilay teny fiainana izay efa tonga teo amin'izao tontolo izao. Monina ty anatinay Imanoela. Misaotra anao anefa izay fa tsy tonga hiantsony marina ianao fa ny mpanota mba hibebaka. Koa dia miaiky ny fahantrahanay sy ny tsy fahatanteranay ao anatrehanao izay. Mamela ny elokay ary diovy ny fo amam-pananay miaraka ny fiangonana. Ranay be famindram-po mitalao aminao izay mamela ny elokay. Diovy izay ho afa-pahotana, sasao izay mba ho afa-keloka, ary avaozo ny fanahinay mba vonika nompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatahanay aminao. Amen. Hira fa 7:1 Ny raintsika dia ray mahatoky, ray miantra ny zanany, ary ray vonina hitsena izay rehetra mibebaka te hanatona azy, te hiverina aminy. Koa anao izay mibebaka marina, raiso amin'ny fahatokiana ary amin'ny fanahy amin'ny fisaorana, ny teny anambaran'ny Tompo, ny amin'ny famindram-pony izay nasehony taminao ka namelany ny elokao. Iara-mitsangana isika. Koa na dia ankehitriny aza hoy ny Tompo, miverena amiko amin'ny fonareo rehetra, ary amin'ny fifadikanana sy ny fitomaniana ary ny fitarainana, ary ny fonareo ny trehatreharo fa aza ny fitafianareo, ary miverena amin'ny Jehovah Andriamanitrareo fa mamindra fo sy miantra izy, maharo-po sady be famindram-po izy, ary manenina ny amin'ny loza. Noho izany teny izany, ary noho ny anaran'ny masina dia ambara fa voavela ny elokareo. Amen. 7:1 Ry Jesu masoandronaio, ny aizeny vo asako kovalo,
avo indrindra ho an'Andriamanitra. Petraka isika. Hoy ny tompo hoe dininareo ny soratra masina satria ireny no manambara ahy. Ny fiainona ny teny voarakitra amin'ny soratra masina dia midika ho fiainona an'Andriamanitra miteny amintsika amin'ny alalan'ny zanany. Ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra dia midika ho fandraisana ny Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo onona ty amintsika. Ary ny fiainana ny tenin'Andriamanitra dia midika ho fandraisantsika sy fiainantsika ny tena fiainana avy amin'Andriamanitra. Mialoha ny iakaran'ny tompona anjara amin'ny vavaka sy ny famakiteny dia ataontsika ny hira 7:570 ny andininy voalohany. Efa tonga tiza teny fiainana, raisomba ho fiainana, teny fiainana, eny teny tsara, teny manakery, teny tsara. Iary vavaksika tompoko. Raha io, raha maka ny teninao masina izahay, dia teninao izay ilaina ho an'izay mahazo azy fahasalamana ho an'ny nofonay rehetra, dia mankataka ny fanahinao masina hitarika anay, sy hanazavanay. Sokafo ny foamam-pananay handray ny teninao, areoko ho fanilon'ny tongotra sy ho fahazavan'ny lalànay izany. Areoka tsy hivenao any aminao izany teny izany raha tsy mahatateraka, ary ambinina amin'izay ampandehananao azy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny hanonako izany vavaka izany. Iara-maka ny teny soratra masina isika. Izany dia misy antsika ao amin'ny Ezekela 2:20. Ezekela 7:20, andininy 2:20 ka hatramin'ny 4:20. Ezekela 7:20, andininy 2:20 ka hatramin'ny 4:20. Rehefa hitantsika dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Izao no lazain'i Jehovah tompo. Izao dia ako amin'ny ratsana avy indrindra, amin'ny sedra avo, ka amboleko izany. Volangosako ny tendron'ny laingony ho lenodenoka, ka amboleko eo amin'ny tendrombohitra avo sy milangalanga izany. Ao amin'ny tendrombohitra avy ny Israely no amboleko azy, ary andratrana sy amoy izy ka ho tonga sedera tsara indrindra, ary ny vorona samy hafa rehetra hita ireo aminy, ao amin'ny alokaloky ny ratra ny toerany. Ary ho fantatry ny azo rehetra any an-tsaha fa izaho Jehovah ny efa nanetry ny azo avo, ka hanandratra ny azo iva, ary andazo ny azo maintso, ka paniry ny azo maina. Izaho Jehovah no miteny sady nanao izany. Amen. Ho tohizantsika ny famakinana ny soratra masina izay ho hitantsika ao amin'ny Korintianina 2, 5, andininy 9 ka hatramin'ny 10. Korintianina 2, 5, andininy 9 ka hatramin'ny 10.
rehefa hitantsika dia hovakina amin'ny anaran'ny tompo. Koa matoky mandrakariva isika ka fantatsika fa raha mitoetra eo amin'ny tena dia tsy mitoetra any amin'ny tompo, fa finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Eny, matoky isika ka aleontsika ny tsy hitoetra ao amin'ny tena fa ny hitoetra any amin'ny tompo. Koa ny ataontsika voninahitsika ny mba ankasitrahana antsika na mitoetra na tsy mitoetra, fa isika rehetra dia samy tsy maintsy ho hita toetra miariary eo amin'ny fitsaran'i Kristy, mba handraisan'ny olona rehetra izay zavatra nataony ny tenany dia arak'izay nataony na tsara na ratsy. Amen. Mialoha ny amakinany filatran-tsara dia ataontsika mpitsanganana ny hira fa 7:7 andininy faharoa. Faranantsika amin'ny famakinana ny teny soratra masina, izany dia ho hitantsika ao amin'ny filazantsara filazantsara Marka toko 4 andininy 9 ka hatramin'ny 4:30. Vakiko amin'ny anaran'ny Tompo. Ary hoy izy, toy izao ny fanjakan'Andriamanitra, tahaka ny lehilahy mamafy voa amin'ny tany ka matory sy matsiaro isan'alina sy isan'andro, ary ny voa dia mitsimoka ka maniry nefa tsy fantany ny faniriny. Fa ny tany mahavokatra ho azy, voalohany misy tahony dia teraka, ary rehefa izany dia feno voa. Fa rehefa azo jinjana izy dia jinjany miaraka amin'izay, fa efa tonga ny fararano. Ary hoy izy, ahoana no anoharantsika ny fanjakan'Andriamanitra, ary inona ny fanoharana anoharantsika azy? Tahaka ny voa tsinapy izy, izay kely noho ny voa rehetra raha voafafy amin'ny tany. Ka rehefa voafafy kosa izy dia maniry ka tonga lehibe noho ny anana rehetra, ary mandrantsana vavety ka azo ny voromanidina hitoerana ny alokaliny. Ary fanoharana maro toy izany no nanambarany ny teny taminy, ary izay ainy ho henoana. Ary raha tsy tamin'ny fanoharana dia tsy niteny taminy izy, ary tamin'ny mangingina no nilazany tamin'ny mpianany ny hevitr'ireo rehetra ireo. Amen. Ataontsika mialoha ny hitondrana ny tenin'Andriamanitra amintsika ny 7:1 andininy fahatelo. 7:1 andininy fahatelo. Aro
maniry sy mitombo ary mamoa ao amin'ny tany mboloboka dia isika ny vo izay afafy. Maniry sy mitombo ary mamoa amin'ny tany mbolobontsika ny vo izay afafy. Zany tokoa ve? Zany ny fanontaniana napetraka amintsika raha mandinidinika ny perikopa izay nalahatra ao antsika androany. Fanahy masin'Andriamanitra ny hitari-dalana antsika azontsika mamaly amin'ny fahazavana na mandray ny vali n'izany fanontaniana izany. Petraka isika. Ry havana, ambaran'ny tompo mazava fa ny tenin'Andriamanitra no voa afafy ao am-pontsika. Ary isika no tanimbolon'ny tompo izay tiany ampaniriana, ampitomboana izany teny zany ka ho tonga azo mamoa ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Raha namaky ny vakiteny voalohany teo isika araka ny Ezekela dia hitantsika ao lay Andriamanitra misahirana. Misahirana sady mikialy fatratra ny tanimbolobony mba azahoany mamboly eo amin'ny hazo tsara, hazo tonga lafatra, ary hazo izay ahafahan'ny voromanidina mitoetra ao aminy sy azahoany zavaboary rehetra manodidina azy mihinana ny voany. Zany lay asan'Andriamanitra eo amin'ny kristianina. Ary ny fanontaniana izay mipetraka amintsika dia izany hoe tena tahaka izany ve isika? Moa ve tahaka n'ilay hazo sedera nalaza tany Libanona, hazo mafy, hazo mahafinaritra, hazo ialofana? Moa ve hazo tahaka izany ve ny kristianina rehefa mandre ny tenin'Andriamanitra sy mandray ny tenin'Andriamanitra? Raha nametraka ny mpianany ho eto amin'izao tontolo izao ny tompo, rehefa nakarina ao any an-danitra ka nandray ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, dia nanome asa iraka na mission ho isika na mission, nanome asa iraka ho an'ny mpianatra izy dia ny ovavolombelony. Zany nametrahan'ny mpianatra teto amin'izao tontolo izao, ary tsika izao ny mpianatra ankehitriny. Ovavolombelon'ny tompo. Araka izany dia ny tenin'Andriamanitra ny fototra iorenan'ny misionantsika na ny asa iraka apetrak'Andriamanitra tsika. Ny tenin'Andriamanitra izay toriana na afafy dia notoriana mba haniry, mba hitombo ary mba hamobe eo amin'ny fiainantsika. Izao nefa mifanontaniana, moa ve tena maniry, mitombo ary mamoa eo amin'ny fiainantsika tokoa ny tenin'Andriamanitra? Ary azahoantsika mahatakatra izany dia zao ny fanontaniana faharoa: ahoana no anirina sy hitombona ary amoazana izany teny zany eo amin'ny fiainantsika izay tanimbolon'ny tompo? Ahoana? Maniry, mitombo ary mamobe. Voalohany maniry. Ambaran'ny tompo ao amin'ny Jaona 2:20, fa raha tsy latsaka ao amin'ny tany ny voambarika maty dia mitoetra foana izy, zany hoe tsy mitsimoka, tsy maniry. Fa raha maty kosa izy dia avokatra be. Dia rehefa manazava an'izany ny tompo dia hoy izy hoe zay tiany ainy no avery azy, fa zay mankahala ny ainy amin'izao fiainana izao no hiaro zany ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ay, ny fiainantsika mihitsy no voakasika
ao amin'ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra. Ay ny fiainantsika mihitsy ny voakasika ao amin'ny fandraisantsika ilay afafy eo amin'ny fiainantsika, ao amin'ny fotsika, ao amin'ny fanantsika, ao amin'ny saintsika. Ay ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra dia tsy mijanona fotsiny ny fiainona, fa tsy maintsy miditra ao anatin'ny fo lalina zany, mamantatra sy mandinika ny ao anatin'ny fo ao, ny ao anatin'ny sainao, ny ao amin'ny fanahy ao, ary ny momba ny tena. Dinidinian'ny tenin'Andriamanitra, ary ny atao hoe mandinika amin'ny teny malagasy, mijery hatramin'ny antsipriany. Zany no heviny. Ary ny filazantsika ny ruminant raha teo, biby mandinika, rehefa avy mirokahatra izy dia potipotehiny ray tsakotsakony ao mba voadinika tsara, mba ho faran'izay kely mandinika. Ay zany tsy mihaino ny tenin'Andriamanitra fotsiny ny anasan'ny tompo antsika, fa ny andinika ny tenin'Andriamanitra. Move manaiky ho dinian'ny tenin'Andriamanitra sika, ka tsy ndroniny sy adininy mba hanamboarany antsika, mba hanavaozany ny toetsika. Move mitahiry ny tenin'Andriamanitra sika, sa mora manadino. Hoy ny mpanoratra ny taratasy eo amin'ny Hebreo, fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra, ka maranitra noho ny sabatra roa lela, manindrona hatramin'ny fampisarana ny aina sy ny fanary, ny tonona sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo. Ary tsy misy zavatra na inona zay tsy miseho anatrehany, fa ny zavatra rehetra dia mianjaanja sy ahariary eo mason'izay hafaraniny ataontsika. Hay io tenin'Andriamanitra io, ka mamantatra hatramin'ny lalina indrindra ao anatintsika ao. Mandinidinika ny ao am-pontsika sy ao amin'ny fanahintsika ao. Ny olona azontsika andaingana, ny tenantsika aza mbola azontsika andaingana, fa ny tenin'Andriamanitra tsy azontsika andaingana. Andriamanitra tsy azontsika fitahana. Io tenin'Andriamanitra io dia ambaran'ny tompo raha mamaky ny marika toko 4 manomboka amin'ny 1:1 sika ny amin'ny faharoarany amin'ny mpamafy sy ny fanazavano zany. Fa rehefa henony io tenin'Andriamanitra io dia indraindray tsaingon'ny vorona. Tsaingon'ny vorona dia mandalo fotsiny. Henony sofina, renesy ny saina, saingy vetivety eo dia adino. Tsaingon'ny vorona. Inona moa ireo vorona ireo? Ny tompo manazava azy, ny devoly. Fa ny asan'ny nofo koa, ny ampopo, ny avonavona, ny tsy fahaizana manaja ny tompo, fa indrindra ny tsy fanekena andiny tena. Matetika rehefa mafimafy le tenin'Andriamanitra, ranony zay. Nasiany pastera mafy mihitsy ranony natao. Mandalo amintsika le teny, fa tsy miditra ao anatitsika mba azahoany mandinidinika ny ao anaty ao. Ary arak'izany tsy maty ao anatitsika le teny, maromarina kokoa tsy levina ao anatitsika ao le teny, manjary manina moa ty azotsika le vonina tsara, mahatonga azy ho mahita hatramin'ny aty fiainana, mahatonga azy miasa, tsaingon'ny vorona. Ary indraindray koa le tenin'Andriamanitra tsy mitoetra lalina ao amin'ny tany, zany hoe ny tenantsika, any ka dia tsy afaka maniry, zany no anoaran'ny tompo azy. Ka inona ny lesona? Meteza hietry, manaiky ho korokoroa ny tenin'Andriamanitra, manaiky ho tsondrono ny tenin'Andriamanitra, manaiky ho ahitsy ny tenin'Andriamanitra, manaiky anary ny tenin'Andriamanitra. Ary meteza hanafoana ny mahaizaha rehefa mandre ny tenin'Andriamanitra, so mandalo fotsiny reny, ka manjary teny maty fa tsy teny velona, izay anadinana antsika any am-parany.
ny tenin'Andriamanitra dia natao ampibebaka ny amin'ny fahotana. Tsy tokony handalo fotsiny izy, natao ampibebaka ary zany tonga hoe ny tompony teny hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina. Tsy nataonao hitsarana ny hafa ny tenin'Andriamanitra, fa natao andiniana ny tenanao. Ka mampibebaka amin'ny fahotana ny tenin'Andriamanitra, fa mampisaotra koa ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Rehefa hitanao tsapanao fa ny asa tao aminao zany tenin'Andriamanitra zany, ka norenesinao ndray, misaora azy, mankalaza azy, manomeza voninahitra azy, aza velandalo fotsiny ny tenin'Andriamanitra ka tsy nanitsika anao. Ary zany lay teny mahery, zany lay teny velona, ary ny vokatra zany dia manjary maniry ao amintsika ny teny, manamboatra antsika, manamafy orona zay efa mitoetra, ary manamboatra sy manitsy kosa izay tsy tanteraka. Move maniry ao amintsika tokoa ny tenin'Andriamanitra izay afafy. Faharoa mitombo. Fa ny tenin'Andriamanitra rehefa maniry dia mila mitombo. Misy karazana tany roa ao zalazain'ny tompo fa naniry ihany ange le voe. Fa ny anankiray ny gazan'ny tsilo dia tsy afaka namoa. Ny anankiray naniry vetivety, saingy tratran'ny masoandro dia iny fanalazo. Dia anoharana ny olona malaky mandray ny teny amin'ny hafaliana, nefa tsy manapaka ao amin'ny teny na tsy mitombo ao aminy ny teny. Ny tenin'Andriamanitra manko tsy mampibebaka fotsiny, fa manoro antsika koa ny amin'ny lalana tokony ale, manoro antsika koa ny amin'ny toe-po tokony ananana, manoloana ny fahoriana, manoloana ny fanenjehana, manoloana ny zavatra maro zay sedraina. Ary ny tenin'Andriamanitra koa mampahery antsika manoloana ny adi-piainana, manome antsika ny fiadiana manoloana ny fizahan-toetra sy ny fakapanahy. Izay mitady angeja ny teny, ny tenin'Andriamanitra ihany no manome antsika ny fanafody mba hahatonga ny tenin'Andriamanitra hitombo ka hampitombo antsika, fa tsy hogiazan'ny fahoriana na ny fitsapana na ny adi-piainana na ny fizahan-toetra. Eto amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana ho ny tompo, matoki zao efa naresy izao tontolo izao. Iza ilay miteny zany, ilay teny tonga nofo ka monina ao amintsika. Dia hoy ny mpanao salamo, inona no iarovany zatoviny lalaka lehany tsy ho simba? Ny fitandremana ny teny. Salamo 5:1-5. Ary koa faniliny tongotra sy fanazavana ny lalana ny tenin'Andriamanitra. Salamo 5:1-5. Tsy afaka mitombo ara-dalàna, ka voaro amin'ny fandrika sy ny fangejana ary ny retim-panahy manakana ny fitombon'ny tenin'Andriamanitra ao amintsika isika. Tsy afaka raha tsy mitandrina ny teny sy mankato azy. Ny tenin'Andriamanitra mitombo ao amintsika no mamola volantsika. Ao amin'ny Ezekela dia Andriamanitra mihitsy no miditra tsehatra ary miasa amin'ny tanany, mikolokolo. Fa ankehitriny kosa ny tenin'Andriamanitra no miditra tsehatra ao amin'ny fiainantsika, ao am-pontsika, manefy antsika sy mamola volantsika, manolokolo antsika mba ho afaka mijoro ho tena zanak'Andriamanitra, miazona ny finoana ary indrindra mitombo amin'ny fanahafana an'i Kristy. Zany inge ny tanjana, hitombo amin'inona moa? Hitombo mba hanahaka an'i Kristy. Araka zany ny kristianina tsy tia mianatra, tsy tia mandalina ny soratra masina, malaina iain'ny tenin'Andriamanitra, dia mijanona ho zaza ara-panahy, ka sady tsy mahasoa ny tenany, no tsy mahasoa ny fiangonana, no tsy mahasoa ny fanjakan'Andriamanitra izy, satria tsy nivelona ny tenin'Andriamanitra. Fanontaniana, movy mitombo ao amin'ny tany mbolobontsika ny teny izay afafy. Ary tsy mitombo ihany fa mamoa.
nantsoina ho amin'ny asa iraka na mission eto amin'izao tontolo izao ny kristianina. Araka izany dia tsy ny tenany rery ny kendren'ny finoana fa ny hafa koa izao tontolo izao mihitsy. Mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra hoy ny Tompo ao amin'ny Marka 4:12. Andeha any amin'izao tontolo izao hitory. Ny voateraky ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika dia ny olona maro izay mahita ny fitiavan'Andriamanitra, mahita ny fahatsaran'Andriamanitra, mahita ny fahasoavan'Andriamanitra, mahita ny herin'Andriamanitra eo amin'ny ataontsika, eo amin'ny fiainantsika. Na hisaotra izy na tsy hisaotra, na hankasitraka izy na tsy hankasitraka, na hafantatra izy na tsy hafantatra, fa fantany fa efa nisy mpaminany teo aminy hoy ny tenin'Andriamanitra. Mila mijoro vavolombelona isika mampiseho zany. Moa ve mitondra zavatra azo tsapaitanana eo amin'ny manodidina antsika ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra samy mijanona ao antsika rery fotsiny. Moa ve miteraka asa izay mahatonga ny olona afaka handray ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitombona ao aminy ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra. Moa ve mampibalika ny fahazavan'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra ny fahazavana, mampibalika ny fahazavan'Andriamanitra ve ny fisitsika, ny asantsika, ny fietsintsika, ny fitondrantenantsika, ny tenitsika, sa manaloka kosa, manakana kosa ny fahazavana tsy parika any amin'ny hafa. Ianareo ny fahazavana izao tontolo izao hoy ny Tompo. Tsy azo afenina ny tanàna miorina tendrombohitra. Mateo 5:7. Moa ve fahazavana ho an'izao tontolo izao izay noraisitsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra maniry sy mitombo ao amintsika isika, sa kosa aloka? Raha marina fa ety ambony pilipitra na amin'ny alalan'ny mpanompon'ny tenin'Andriamanitra, ny mpampianatra, ny mpitandrina, ny mpiandry, ny katekista sy ny sisa sy ny sisa, raha marina fa avy amin'izany amin'ny alalan'ny reny no ianarantsika ny tenin'Andriamanitra. Dia izao kosa no ambaran'ny tenin'Andriamanitra: ny fietsintsika, ny fiainantsika, ny asantsika, ny toetrantsika, ny tenitsika dia filazantsara na sanatry ny vava filazan-dratsy hoentsika eo amin'ny ivon'izao tontolo izao. Noho izany na tiatsika na tsy tiatsika dia mitory an'Andriamanitra fontsika. Fa na isika mitory azy, manambara azy ilay Andriamanitra tsara, ilay Andriamanitra be fitiavana, ilay Andriamanitra manana faniriana tsara ho an'ny olombelona, na isika mitory azy ho ilay Andriamanitra izay mitondra ny fahamaizinana ary indrindra miraitsy kombakomba amin'ny faharatsiana sy ny fahamaizinana eo amin'izao tontolo izao. Ny teny malagasy dia manana an'ireo dika roa ireo: mitory. Na tiatsika na tsy tiatsika, tsy maintsy mitory isika. Fa na isika mitory manambara ny fahatsaran'Andriamanitra ho voninahitry ny anarany, na kosa isika mitory an'Andriamanitra manameloka azy ary mampiseho an'izany eo amin'ny fiarahamonina ka dia hitsarana antsika any am-parany. Ry havana, ny tenin'Andriamanitra tsy verina amin'ny foana raha tsy natateraka izay nanirana azy ary ambinina amin'ny alehany. Tsy verina. Ny anjarantsika manararaotra izany. Araraoty ny andro azo anao vantsoa. Araraoty ny andro izay andraisanao ny tenin'Andriamanitra mba azahoanao mandray izany ka aniriny ao aminao. Azahoanao mitombo amin'ny alalan'izany ary azahoanao mamobe amin'ny alalan'izany. Ka Andriamanitra homemboninahitra, hoderaina sy ankalazaina eo amin'ny fiainanao ary ianao kosa hitombo, ho voaloboka tsara, ho sedera tsara milenodenoka ka ho safinoniko ny fiadanana, ny fifaliana ary ny fahasambarana izay homaniny Tompo ho amin'ny mpanompo mahatoky. Avia ianareo izay nitahiny raiko hoy izy: natoky tamin'ny kely ianareo, tendreko mpanapaka amin'ny be midira
midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Tsangana isika. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Ampiorina anareo amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Ary atonga anareo fiasana maherin'ny teniny. Ho vavolombelona mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Omeny Tompo anareo ny satroboninahitra fiainana. Mendrika ny mpampo mahatoky. Mahatoky izy. Mahatanteraka izany ho an'izay mahatoky azy. Amen. Petraka isika.
zao dia iara-mitsangana isika ka iara-manonina ny fanekempinoana ny sianina. Isika mino an'Andriamanitra iray, raitsy toa, mpanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita. Ary mino an Jesosy Kristy tompo iray, zanan'ilay tokan'Andriamanitra, nateraka n'ilay talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, ray amin'ilay amin'ny zavatra rehetra, izy no nahariana izao rehetra izao. Noho ny antsika olombelona, sady famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary natao fanahy maso manofa avy tamin'ny maha-Izy iny, dia tonga olona izy. Mona tamin'ny azo fijaliana ho fanavotana antsika, tamin'ny napahana pitopolafo izy, nijaly izy ka maty ka naleva. Nitsanga tamin'ny andro fahatelo aro izay vosoratra izy, niafaka tao any an-danitra izy, ary mipetraka ao tanany kavanana iray. Avy any ny finiray amin'ny voninahitra, tsara ny velona sy ny maty, ary mataka izay ny fanjakana. Sika mino fanahy maso, tombo sady mpanome aina, izay avy amin'ny raisiny zanaka, ka hitsaona sy ankalazaina miaraka amin'ny raisiny zanaka. Izy dia miteny manavao amin'ny sika mino fiangonana iray, miorona ny fanambarana apôstôly, ary manerana izao tontolo izao. Sika manety ny batisa iray famelan-keloka, sady manantena ny fitsakanana ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka isika. Dia tonga amin'ny fotoana ilazana ny raharam-piangonana isika, mangataka ny tompon'anjara iroso amin'izany. Ny mpitandrina sy ny komity FPMA Toulouse dia faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, lohan'ny fiangonana sady tompon'ny asa. Vaovao eto amin'ny tafo, fararakitra avy amin'ny fianakaviany tompoklahy Ramiandrisoa Andrianaivo Joël, nanolotra fararakitra 80 €. Fa matoky aho fa ny fahafatesana na fiainana na inona amin'izao zavatra anrehetra izao dia tsy asaraka ahy amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Araka mpisaorana, misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Tesalonianina voalohany 5:8-12. Misaotra an'Andriamanitra ray be fitiavana sy Jesosy Kristy tompo no ny amin'ny nanatsitranany ahy, ary misaotra ihany koa ny ray aman-dreny mpitandrina sy ny fiangonana tamin'ny tondranam-bavaka sy ny fankahirezana. Manolotra 100 €, 50 € ho an'ny ray aman-dreny mpitandrina, 50 € kosa fandraisana anjara amin'ny vina trano fiangonana. Mbola raky mpisaorana ihany, midera ny Jehova fa tsara izy, eny mandrakizay ny famindrapony. Salamo 8:20, ny andininy 7:20. Olona tsy mitonona anarana manolotra 100 €, 50 € ho an'ny fiangonana, 50 € ho an'ny mpitandrina. Misaotra an'i Jehova lalandava aho, eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Misaotra n'Andriamanitra izahay, na ny fiangonana mitaiza ara-panahy, na ny lehibe na ny zanakay. Feno saorana sy fankasitrahan'Andriamanitra ny fonay. Jehova, atolotra feno anao ny ankonanay. Indro manolotra voady 50 € ka 20 € atokana ho amin'ny projet trano fiangonana, 10 € atokana ho an'ny asan'ny STA na sekoly ny tenin'Andriamanitra, 20 € ho an'ny mpitandrina. Mangataka ny fiangonana hivetso ny hira fanampiny 7, ny andininy voalohany ihany. Raky mpisaorana farany, tsy efa nandidy anao va aho, koa mahereza sy mahatanjah, aza matahotra na mivadi-po, fa mombanao Jehova Andriamanitra ao amin'izay rehetra lehanao.
Josoa toko voalohany andininy fahasivy. Noho ny fitantanany nandritra izay herintaona natongavako taty ampita izay, na tamin'ny fikolokoloana ny fanahiko teto anivon'ny fiangonana ity izany, na tamin'ny nanomezana hery sy tanjaka ary fahasalamana na ahafahana niatrika ny fiainana andavanandro, ary indrindra no ny tolotsaina natolony ahy ka nahafahako nanatotosa iny taom-pianarana iny, dia manolotra izao rakim-pisaoran'izao ny tenako fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. 100 € izay mitsinjara toy izao, 50 € ho an'ny asa fanorenana trano fiangonana, 25 € fampandrosoana ny asa-piangonana, ary 25 € ho an'ny mpitandrina. Mangataka hira FFPM 1,700 ny andininy voalohany, fahatelo ary fahaefatra. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, olona tsy mitonona anarana. Taratasy fisaorana ho an'ny mpitandrina sy ny fiangonana FPMA Toulouse. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva ny aminareo izahay no ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomenareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Korintiana voalohany, toko voalohany andininy fahaefatra. Tsy hainay ny angina no ny fahatsapanay fa tsy irery izahay manana anareo mpianakavin'ny finoana. Naneho fitiavana sy fiaraha-miolo taminay tamin'ny namoizanay ny malalanay, ary mbola narahanareo vola mankarena ihany koa. Misaotra raha-poeran-tsaina tompoko, ilay Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, Andriamanitra fitiavana ane, ampitoetra ny fahasoavany aminareo, ary hitahanareo mandrakariva. Hoy olon'Irina Razafindray-be sy Rason Patrika ary ny fianakaviana manontolo. Famangina manjo. Ny famangina ny fianakaviana Rakotiniaina Rapanarivo Andy sy Miarzo, izay namondrainy sy ny fianakaviana Dr Manitra René sy Lili Randriamananjara, izay namondray tapo aminy, dia ho tanterana androany. Ny famangina ny fianakaviana izay namondrainy Andrianavo Mahery Kekiariniaina sy Antavon'olona Noro, dia ho tanterana ny alahady 7 Jona 2024. Vaovao ray androany maraina ka tsy misoratra etsy amin'ny écran, mialatsiny indrindra. Amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganana ny tena maty no ampandrenesanay ny fiangonana fa ny ray malalanay Randriamanga Malala Prospère dia nodimandra ny maraina 13 Jona tany Madagasikara. Ony zanany Randriamanga Malala Patrika sy Peggy ary ny zanany. Sampana STA si SVK. Ô Éternel, que tes œuvres sont magnifiques. Psaume 92, verset 5. Pour clôturer l'année et marquer notre unité, la STA et la SVK te proposent une journée détente le samedi 19 juin de 11h à 15h au domaine des oiseaux, à Auger, route de Calmont 09 270 Mazères. Il y aura aussi des jeux d'hiver et il est recommandé d'emmener des repas faciles à manger, type sandwich. Une visite guidée sera proposée en option au prix de 3 €. Les gestes barrières sont toujours à respecter. Sampana fifoazana, misy ny fotoam-pifoazana ny zoma 18 Jona amin'ny 7 ariva amin'ny alalan'ny Confcol. Ny code dia alefa amin'ny zoma maraina amin'ny alalan'ny vala. STK, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Que aussi soit en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Jean chapitre 17, verset 21. Bonjour à tous. Du vendredi 2 au dimanche 4 juillet prochain, la STK Toulouse participera à la retraite nationale des STK intitulée « Un pour tous, tous en un », qui aura lieu sous format virtuel avec les autres villes. Toutefois, nous aurons la possibilité de nous rassembler au niveau local afin de partager ce moment ensemble. Nous vous invitons à vivre cela avec nous autour de moments d'édification, de louange et de cohésion sur le thème de l'unité et de célébrer ensemble le jubilé 20e de la STK nationale. Pour des raisons logistiques, vous pourrez vous inscrire jusqu'au 23 juin à travers le formulaire qui sera diffusé sur les canaux de la STK Toulouse. Pour toute question, n'hésitez pas à vous rapprocher de Xavier, président de la STK Toulouse. Soyez richement bénis.
permanence pasteur. Mampandry antsika fiangonana fa manomboka ny 5 jona 2024 dia indroa isan-kerinandro ny permanence ao amin'ny Brown ny pasteur. Ny voalohany ny talata manomboka ny folora ka hatramin'ny 4 ora tolakandro izay mitohy zany na journée continue, ary ny alakamisy maraina manomboka amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12. Trano fiangonana andao hitsangana ka hanangana Nehemia 2:7. Mba ahazahoana mandroso amin'ny fanatanterahana ny sorotr'asa trano fiangonana rehefa natsangana ny komitin'ny trano dia mangataka sika rehetra mpianakavy ny finoana mba hiditra amin'ny komision. Ireto avy ireo komision 5 sy ny tompon'andraikitra eo aminy. Komision veille spirituelle, Benjara Zanandrakoto sy Dera Andria Natoandro. Commission mobilisation et dynamisation, Jean-Yves Rakotomalala sy Slouf Rajaobel. Commission communication, Soreo Randriamanatena sy Nanou Rasamueli. Commission juridique et investigation, Ravak Ravelomanana sy Manta Razafinimanana. Commission financière, Faramampiona Rakoto Ardina sy Andry Anzafitrimo azafady. Angatahana isika na anatin'ireo tompon'andraikitra ireo amin'ny fisoratana anarana amin'ny anaran'ny komitin'ny trano fiangonana. Association USPMA antsoina ny mpandray ny fanasan'ny tompo rehetra anatrika ny akatoka ny alahady 7 jona 2024 hoentina amintsika amin'izany ny fandiniana ny statut Association USPMA loi 1901. Étude biblique, misy ny étude biblique ny talata 15 jona amin'ny 8 ora alina amin'ny alalan'ny visioconférence. Diary mpiangonana ny fampom-pivavahana amin'ny alahady 7 jona 2024 dia eto amin'ny Vion Temple amin'ny 10 ora sy sasany maraina ary mandeha mivantana amin'ny YouTube. Mbola mitoehatrany ny fisoratana anarana amin'ny fanatrehana ny fampom-pivavahana. Manomboka amin'ny 7 jona, nomboka tany 7 jona teo, dia ny amaivana kely ny fipetranapetraky ny fanjakana amin'ny fametrana amin'ny fanatrehana ny fampom-pivavahana. Seza ray sur 2 no tsy asiana ary no tsy asiana olona ary tsy misy intsony ny ranger condamné arak'izao hitantsika izao. Ary atao en quinconce ny fametrahana ny olona comme diky izany fa mitombo kely ny afaka miangona ka misaotra ny tompo isika. Tsaivineto fa io fiovana io dia mandrapatonga ny faran'ny volana jona ihany fa raha misy miova ny fandehanjavatra dia ho lazaina amintsika ihany. Misaotra indrindra ny aino hatramin'ny farany ny voninahitra an'Andriamanitra irery ihany. Fanaontsika miaraba ireo vahiny sendra mandalo na koa ireo izay toetra izao vao miaraka aminay eto androany ka raha misy amintsika ao anatin'izany angatahana mba hitsangana tompoko. Dia faly zay mandray anareo sy miaraba anareo tonga soa eto amin'ny FPMA Toulouse. Marina fa tranon'Andriamanitra ity ary misokatra ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra nefa dia nifidy araka aminay anareo androany. Fifaliana lehibe ho anay zany ary akasitrahanay. Ny fiarahanareo teto na ampanahy, na ampo, na antsaina na ny voninahitra an'Andriamanitra sy ny hainony teniny. Ka dia mirarosoa anareo zahay. Andriamanitra ny fahasoavana izay nitantana anareo tonga soa eto, ahatanteraka soa ny atony nahatongavanareo koa ary mbola hitantana anareo amin'ny zavatra rehetra. Hiaro amin'ny ratsy, ahatanteraka amin'ny tsara ary indrindra mpitomba ao anatinareo ny asa-pahasoavan'Andriamanitra mba azahoantsika miara-voninahitra azy sy nijoro vavolombelon'ny fahatsarany hatrany hatrany. Dia tsarovy fa nao vina no mitoetra eto nareo na mandalo misy toerana ho anareo eto amin'ny FPMA Toulouse. Dia misaotra indrindra tompoko makasitraka mahazo mipetraka nareo.
tonga amin'ny fotoana ny rakitra isika izao ry havana, ataontsika ny hira 700 dia tsarovy fa izay manome amin'ny fifaliana no ankasitrahan'Andriamanitra. Atambatra iray daholo ny rakitra araka ny ataontsika nandritra ny nanomboka tamin'ny fioboana. Ataontsika ny hira 700 amin'ny mpanantanterahana izany. Rehefa vita ny rakitra dia mijanona koa ny hira. Ny andininy voalohany sy fahatelo 2:700. Raisoa o tombo vadeo panumpona raisoko leadoko kalala nufueza raisone faizako eto manatana raisoko levolako uana tukueza. Petraka isika. Mbola hivavaka isika. Tompo misaotra dia misaotra anao zahay noho ny fahatsaranao ary indrindra noho ny fahatokinao. Tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Tsy miova amin'ny fitiavanao anay. Tsy miova amin'ny fikendry tsara ho anay. Tsy miova amin'ny asanao sy ny fahasoavanao izay hitantananao ny fiainanay ary hiasanao koa amin'ny alalan'ny tenanay. Misaotra anao izay noho ny teninao, teny sarobidy loatra ary teny izay niranao eto amin'izao tontolo izao mba haniry sy hitombo ary hamoa ao aminay mpino ary ahitanin'izao tontolo izao fa tsy misy Andriamanitra tahaka anao. Ampio izay mba hahijoro vavolombelona mandrakariva na amin'ny teny, na amin'ny toetra, na amin'ny asa ka hankalazana ny anaranao eo amin'ny fiainanay sy eo amin'ny asan'ny fiangonana. Ary ankehitriny izay dia te hitondra ao aminao ny namanay, ao ireo sahirana. Ninona antony izany fahasahiranana izany, ninona endriny Tompo. Efa nitonona mpamonjy anay ianao. Meteza hijery ireny namanay ireny, hanafaka azy ao amin'izay mahatery ary indrindra
ampiseho amin'ny fandriamanitra tompo ny zavatra rehetra ianao ary mahay manome ny zavatra rehetra arak'izay sahaza. Mivavaka aminao zay ho an'ireo namoy havana ny donam-pahoriana. Ampionony amin'ny filazantsara ny fitsanganana amin'ny maty. Ataovy mahay mibanjina anao ilay tompon'ny finoana sady mpanefa azy. Ilay efa maty nefa nitsangana tamin'ny maty, fampiorenana ny fanantenana ivelona. Mivavaka aminao zay ho an'ireo marary na ny hôpitaly zany ny tokantrano. Tompo vangio, aza vela ho irery, ampaherezo, ta io ny asa fitsaboana rehetra, ka omehery ny fanafody, omeo fahazavantsaina ny mpitsabo. Ary zay tsy vitan'ireo fa zavaboarinao ihany ireo. Dia anao mihitsy no angatahanay anatsotra ny tananao mahery. Anindry ny loharanona retina ary anome fanasitranana ho an'ny havanay. Mivavaka aminao zay. Ho an'ny ireo zay nandray fahasoavana. Ataovy mahay mizara, ataovy mahay makasitraka anao koa amin'ny zavatra rehetra. Entinay mivavaka aminao ny asa fitorinana ny filazantsara manerana ny tany, ny asan'ny fiangonana. Mba ho ambininao zany atonga ny fiangonana ho tena fanasina sy fahazavana marina tokoa. Ary ny teninao ambiny tsy verina aminao raha tsy natateraka izay nanondranao azy. Mivavaka aminao zay. Ho an'ny FPMA sy ny asany, ireo tompon'andraikitra isa tsokajiny, isa nambaratonga. Ary entinay mivavaka aminao ity fiangonana ity, indrindra amin'ny ezaka izay atrehiny amin'ny vina hananana trano fiangonana. Tompo, ianao ny tompon'ny asa, ary ianao ihany no tompon'ny fiainanay. Ko dia mametraka izany asa zany eo aminao zay, ary mametraka ny tenanay koa mba ho fiasana mahomby eo anatrehanao entina manatanteraka izany. Dia omeo anay tsiraray avy ny zotom-po, indrindra ny finiavana irotsanay ao anatin'ireo komisiona 5 ka andraisanay anjara mavitrika amin'izany asa masina napetraka ao ho adidinay izany. Mivavaka aminao zay. Ho an'ny fandriampahalemana manerana ny tany, ireo firenena zay mbola mandalo ady, mangataka aminao zay, aoka le fiadanana nentin'i Kristy, hahapaka ireny firenena ireny koa. Mivavaka aminao zay. Ho an'ireo kristianina voahenjika manerana ny tany, indrindra amin'ireo firenena zay makahala ny fivavahana aminao Jesosy. Tompo, ampaherezo ireo, ampio ireo, arovo ireo, ataovy mahajoro ary enony vavaka asanatry ny mino rehetra ho an'izy ireny, mba azahoany izy ireny manompo anao ankalalahana. Mivavaka aminao zay ho an'ity firenena mampiatrano anay ity, mba hitoetreto ny fiadananao, ka hiadananay araka ny teninao Tompo. Mivavaka aminao zay ho an'i Madagasikara tany razanay, tany io ny ezaka tsara rehetra, ho amin'ny fampandrosoana, ho amin'ny fampihavanana ny samy malagasy, ho amin'ny fialana amin'ny fahantrana sy ny fahoriana isan-karazany. Entinay mivavaka aminao manokana ny faritany atsimo izay hiaran'ny haintany sy ny anohanana ankehitriny. Meteza ianao Tompo, ampiasa ireo manan-katao rehetra mba ho fiasana eo am-pelatananao, hanafaka sy amelona ary amahana ireny havanay ireny. Mivavaka aminao zay. Ny amin'ny fandalana ny rariny sy mihitsiny eo amin'ny firenena, meo fahendrena sy fahatahorana anao ny mpitondra, ary meo ny vahoaka Tompo ny fanahy ny fihavanana. Tompo, zay tsy voatononay amin'izany vavaka zany. Fantatrao fa ho an'ny isam-batan'olona, tokony ho an'ny isan'ny mpianakaviana, tokony ho an'ny firenena, kanefa tsy takatra ny sainay. Dia ankininay amin'ny anaran-tsoan'i Jesosy zany, ary dia akambanay mivavaka ay amin'ilay vavaka feno izay nampianariny anay manao hoe: rainay ho izay ny andavatra, ho masinina ne ho tonga ne ny fanjakanao, atao an'iny sikakonao ety an-tany tahaka ny andavatra. Lohanay izay arazahaza ary mamelana ilokay tahaka ny mamelana izay rehetra taminay. Ary aza mitondranay ho amin'ny fakabana, amanafanay amin'ny ratsy, manao fanjakana sy hery ary voninahitra zay. Tonga ny fotoana izay nataterantsika ny fiam-pihavanana ho an'ireo fianakaviana rotonta izay namoy havana isika, mangataka ny fianakaviana mba hiakatra ity tompoko azafady. Miakatra ity nareo azafady, tsy manina milahatra eto fa milahatra fotsiny, afaka makarehitra amin'ny sisiny indrindra ireny.
eny ry izy mianakavy manoloana anareo eto ny fiangonana, manoloana izao famoizana ny piraitapo ny ray aman-dreny izay loharanony toerana izao, dia miombona alahelo aminareo zahay, miombona ny fahoriana noho izao fisarana an-tany zao zahay, fa efa nakamba ny tompo ho fianakaviana iray isika, ho piraitapo ao aminy, ka dia nivaravarana ny voana tokoa no anareo, ny fahoriana zay ratsika manana. Kanefa koa manana didy zahay, mampahery anareo no lay inotsika sady mpanefa ny fiainantsika, Jesosy Kristy lailahy matoa tamin'ny maty ary efa nitsangana tamin'ny maty, manome antsika ny fanantenana velona. Ka dia nitory aminareo ny filazantsara ny fandresena ary indrindra mampahery anareo amin'ny alalan'izany. Indraminay indrindra zay voasoratra Paoly eo amin'ny Romanina 9 manao hoe iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy, fahoriana va, sa fahantrana, sa fanenjehana, sa mosary, sa fitanjahana, sa loza, sa sabatra. Kanefa amin'izany rehetra zany dia manoatra no ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika, fa matoky aho fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na ireo fanapahana, na zavatra kehitriny, na zavatra ho avy, na hery, na ny ambony na ny ambany, ninonninona amin'izao zavatra ary rehetra izao, dia tsy asaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Mahery zany fitiavana zany, fitiavana mahery noho ny fahafatesana noho ny tiavan'Andriamanitra antsika, ary zany ny fampiononana lehibe ho antsika, fa tsy ny fahafatesana ny tompony teny farany, fa ny herin'ny fitiavan'i Kristy izay nananganany zanany ary ananganany zay rehetra mino ao aminy koa. Zany ny fampiononana lehibe sady mandrakizay ho antsika, zany koa nentinay mampahery anareo. Ivavaka isika. Tompo misaotra anao zahay, fa velona sy mahery ny teninao, ary teny tanterahanao amin'izay rehetra mino zany, fa tsisy tsy tanteraka ny teny rehetra nalokon'ny vavan'Andriamanitra hoy ny teninao. Misaotra anao zahay, manaiky teny aminay, manaiky teny amin'ireto fianakaviana ireto, amin'ity ora ity. Misaotra anao zahay, noho ny fitiavanao tsy misy to azy, izay nasehonao tamin'ny alalan'ny zanakao, ary toko ho anay sy fanantenana velona ho anay, fa tsy ny fahafatesana ny tompony teny farany. Misaotra anao zahay, fa ny fandresenao dia tsy nitazonanao anao rery ny bodoinao, fa zarainao amin'ny mino, ary nataonao manoatra no ny mpandresy azy zahay, noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao, ilay mitoetrako havananao ankehitriny. Koa dia mametraka ny fianakaviana manontolo zay ho ampelantananao, ho tsinjovinao, ho tantaninao, mampaherezinao isan'andro isan'andro, ary velominao noho ny filazantsara fiainana. Mametraka ny tsirairay avy aminao zahay, na vady, na zanaka, na piraitapo, na koray aman-dreny. Mametraka azy rehetra ao aminao zahay, na havana, na namana sakaiza. Tompo, aoka ny herin'ny teninao ane, ampijoro, ary aoka ny fandresenao ane, ho lova, ho tananay, ary ho entinay mamakivaky ny fiainana, ka matoky fa tsisy mahasaraka anay, ary matoky fa mizotra ao amin'ny mandrakizay ny dianay eo ambany fitantananao. Misaotra tompo, fa mahay manao mihoatra lavitra noho izay nangatahana amin'izao vavaka izao ianao, ary mahay mahatanteraka mihoatra noho izay eritreretinay azy. Ankininay feno aminao reo, ary dia mivavaka aminao zay ho an'ny havanay, izay nandao anay. Tehirizo ny fahatsiarovana azy ireo, ka na oviana zahay, no matsiaro na manonona ny anarany, aoka hitodika aminao Jesosy Kristy, lay manana ny fanalidin'ny fiainana sy fahafatesana. Ary aoka zany ny fifaliana ty anatinay, aoka zany nampiravoravo anay, satria efa nentinao amin'ny lalana tsara ny olona zay matoky anao. Dia rainay sy ankalazainay ianao no ny fampionona velona amin'ny Jesosy Kristy, ary isaoranay ianao no ny asanao amin'reto havanay reto, ary ny asanao amin'ny zanakao rehetra ety an-tany. Dia rainay ianao no ny amin'ny Jesosy Kristy. Saotra indrindra ray.
amen. Aoko ara-mitsangana ny fiangonana. Endry izy menakavy, zany ny tenin'Andriamanitra nampitondraina anay. Ary izy Andriamanitra ny tompony zany teny zany, atanteraka zany aminareo. Fa tsy manan-kery ny olombelona manoloana zany. Fa ilay Andriamanitra kosa manana ny hery rehetra. Ary izany hery nasehony tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zany ny ampahery ny fonareo, ny heritreritrareo sy ny sainareo, ananareo fiononana. Ary engane izany koa no vimbona nareo isan'andro tsy atahotra. Fa fatatsika ilay efa nametrahantsika ny fiainantsika sy mihazo anazy ka tsisy mahasaraka atsika aminy. Dia engane ny fahatsiarovana ny havatsika izay nandao atsika. Ampiorina bebe koa hatrany antsika amin'ny finoana, amin'ny fifikirana amin'i Jesosy Kristy. Ary atonga atsika mpandresy deny zao ary mpandresy koa ratra zay. Fa efa nataon'ny tompo mihoatra no mpandresitsika ao aminy. Ary zany ny fanambo lehibe izay apetraky ny tompo aminy. Satria raha ny fahafatesana ny fiafaran'ny zavatra rehetra amin'ny zao tontolo izao. Raha ny fahafatesana ny endriky ny faharesena eo amin'izao tontolo izao. Ny fahafatesana kosa noho ny amin'i Jesosy Kristy. Fandresena ho antsika ary indrindraindra varavarana mivoa ho amin'ny fandovana ny mandrakizay. Ka dia ny tompo any ampitoetra izany teny izany ao amintsika, azotsika mahajoro tsara ary azontsika misaotra midera manome voninahitra an'Andriamanitra mandrakariva satria lehibe ny asany ao amintsika. Dia mahireza tompoko, mionona tompoko, arenga ny Andriamanitra ny fahasoavana mbola amintsika mandrakariva, anomana ny indray fifaliana, anomana ny fitahiana, anomana ny fahatretrehana isika rehefa nandalo n'izao fahoriana izao. Ho azy any ny voninahitra, ho antsika kosa ny fiadanany. Amen. Ankoatra zany moa dia misy ny fomba malagasy moa ny lazana azy, kanefa hita fa mahasoa, dia ny fehmpihavanana. Zay tanterahan'ny fiangonana, tanterahan'ny isam-batan'olona koa izay mbola tsy natanteraka izany tany isa-tokantrano. Dia tsy afaka mifanatona moa isika noho ny mesura sanitaire, ka dia misy kitapo anankiroa ery arinary misy ny anaran'izy ireo, ka dia ao ny androtsantsika izay fotsika ho fanampiana sy fanohanana azy amin'izao eta mavesatra izay entiny izao. Tsy fenony zany izay tiana ho tanterahana, fa izay voarambin'ny tanana araka ny fitenin'ny malagasy ihany. Fa Andriamanitra manakare-pahasoavana ny anampy avo zato eny izay tokony ho anareo manoloana izao enta-mavesatra izao. Dia ho azy eny ny voninahitra. Dia aza misosoka alahelo ny tompoko. Ry malalao amin'ny tompo, mamela alohany isorako anareo, isotra an'Andriamanitra aloha isika, andao samy anondrika ny lohantsika. Ry Jehovah Andriamanitra io, lehibe tokoa ny famindraponao ary mbola velona eto izahay. Teo ny fotoana nafahanay ny aran-deranao tamin'ny hira, teo ihany koa ny vavaka ny rahanay nanandratra, teo ihany koa ny fotoana izay nitenenanao taminay. Aoka ny fanamasinao anie, ampitombony teny mba hatonga anay ho tena mpanompo masoa, hatonga anay ho tany lonaka. Ankehitriny kosa mangataka aminao aray eo, mamela ianao isotra amin'ireto mpianaka avy ny finoana satria iray ihany izahay. Izany dia ataonay ho voninahitra ny anaranao, amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy. Amen. Ry ava malala amin'ny tompo, tsy hainay tsy hisotra satria zava-dehibe tokoa fifaliana ho anay ny fahitanay anareo. Tsy ny fahalasan'ny ray, tsy fahalasan'ny anabavinay, fa kosa fahataterahan'ny tenin'Andriamanitra izay voalaza amin'ny Petera, ny Petera voalohany toko 7:5 any, milaza hoe miraisa saina, miaraha ory amin'izay ory. Tanteraka izany ary naseho anareo, ary tsy vitan'izany ihany, fa mbola nitondra
vola aman-karena ianareo. Faly izay ankehitriny maivana ny alahelo satria entana miara-zakaina. Marina fa aminay no mivoaka ny nofo mangatsika fa ianareo dia niara ny ompahoriana taminay. Misaotra anareo fiangonana izay tarihan'ny pasteura ary misaotra anareo tsirairay avy. Andriamanitra ny fiadanana ane ampitombo anareo izay laninareo ary ampitoetra mandrakariva ny fiadanany sy ny fitahiny aminareo mianakavy. Ka dia misaotra indrindra Tompo. Amen. Dia mahery zao amin'ny tompotompoko. Afaka mipetraka isika, patsiarovintsika izany fa rehefa mirava eo dia misy kitapo anankiroa etsy izay andraisana ny izay fotsika ho an'ny ireto avatsika ireto. Mamarana izao fanimpom-pivavahana izao isika. Mialoha ny afatra sy ny tsodrano dia ny hira izay nangatahan'ny havantsika. Marihana zany fa rehefa manao rakim-pisaorantsika mangataka hira dia ny alahady manaraka an'iny no atao ny hira izay nangatantsika. Noho izany ireo hira voatonona androany tamin'ny filazan-draharaha dia amin'ny herin'ny androany ireo no tanterahana. Ny hira izay nangatahan'ny havantsika tamin'ny herin'ny androany kosa nataontsika izao 137 ny andinin'ny voalohany mialoha ny afatra sy ny tsodrano ary ny andinin'ny fahatelo sy fahaefatra aoriana ny afatra sy ny tsodrano. Iara-mitsangana isika. Avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Faoka ho pakatony teny ianareo fa aza-piainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Fa zay mandinika ny lalàna tanteraka dia ny lalàn'ny fahafahana ka maharitra amin'izany raha tsy piainy manadiny fa mpanao ny asa dia ho sambatra amin'ny asany izany olona izany. Atanteraka izany amintsika raisy ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Fiadanana ny ho an'ny rahalahy sy ny anabavy. Ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana ny ho an'izay rehetra tiany Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen. Andininy fahatelo sy fahaefatra. Manga mangindray ny lanitra loharano petahina Umana
voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen. Mandeana amin'ny fiadanana ka manompony tompo amin'ny fifaliana.